eo amin'ny vaovao ara-politika kosa ary sy sehatra diplomatika dia nanainga ny alina faha 20 ny volana jona teo ho an'ny Vatican ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina anisan'ny tafiditra ao anatin'ny diany moa ny fionana amin'ny Papa François araka ty fanadadinina hoentiny Claudia solution ity. Araka ny fanasan'ny Iray Masina François lehibe ny fiangonana katolika maneran-tany dia nivahiny any Vatican ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina araka ny fampitam-baovao avy amin'ny fiadinan'ny Repoblika. Raha ny fandaharam-potoana dia resin'ny Papa François ny filoham-pirenena mivady heverina fa andrandray ny maro indrindra ny mpino katolika ny mety hisian'ny resaka mikasika ny fanendrenan'ny kardinaly vaovao. Raha ny zava-misy mantsy dia hatramin'ny taona 2010 nahalasana ny kardinaly Armand Sanatandra dia tsy nanana kardinaly intsony isika teto Madagasikara. Raha ny fanendrena kardinaly farany dia misy 40 no voatendrika roa tamin'ireo avy ety amin'ny kontinanta afrikaina dia Burkina Faso sy Côte d'Ivoire. Andrasana araka izany raha isy ny fanendrena kardinaly vaovao any Madagasikara ao anatin'ity repoblika vaovao ity. Ankoatra ny fanendrena kardinaly ihany koa dia anisan'ny resahan'ny Papa François sy ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ny momba ny fananganana olo-masina ny Victoire Soamanarivo. Ny mikasika ny any amin'ny kolikoly ihany koa dia tafiditra ao anatin'ny teboka resahan'ireo tota ao anatin'ity fionana any Vatican ity.